Misaotra amin'Andriamanitra mandrakariva isika raha mbola manana fotoana ifampahirezana tahaka izao a petraka isika mpilatan'Andriamanitra indray izao fotoana foy izao ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra reo dia misaotra anao hatrany izay satria isan'andro isan'andro ianao dia mampafantatra anay ny fitaka ataon'ny Satana ety amin'ity izao tontolo izao ity izay matara-falatsaka ny ankamaroany ny olonao na dia mivavaka azy dia matoky sy mihaino fa ny fanahinao mahery no miasa nokadratrano ny saina mampananay mba hoentinay mandinika ny tenanay izao sanatrean'izany efa ao anatin'ny fitaka izay ka ho tehirizina ho amin'ny fahaverezana dia meo anay ny hery mba hitombony ny finoanay atonga anay ho mpiaino-pakatoa fa tsy ho mpanadino dia mitenaina Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fahalmerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tombo mifitaka Satana ary tsy tongatonga ho azy ny faratsiana misy ity amin'ity izao tontolo izao ity fa misy famarinana niniany Satana ho takonana kanefa olombelona ihany no ampiasaina mba fahatsika mifamitaka ka tonga atsika tsy hifankatia. Eo anatrehan'izay no tokony antomiantsika tena ary izay no mahatonga ny fitoriana filazantsara sy hisaritana ny saintsika mba hatakaratsika ny fitaka behivavy nataon'ny Satana araka ny fantatritsika hoe nazera tetỳ an-tany izy, mpamitaka izy, mpepanga izy ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany hatrany ampiandohana mihitsy rehefa niditra tsehatra tsy nijanojano ny Satana fa niezaka ny namitaka dia voateritsika miverina nakany amin'ny famaronana hoe nanahoana moa fomba namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany dia tsika efa tao anatin'ny anemana ny namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary raha ny voalazan'ny soratra masina dia tonga lafatra lavorary tsy nisy tomika ny zavatra noharian'Andriamanitra. Rehefa vita ny daola ny zavatra rehetra ny olombelona ny farany noforoniny tsy hoe ny madinika indrindra fa raha hoharina amin'ny zava-boarin'Andriamanitra dia ny olombelona tena nataonao mpanjaka ife ny tontolo izay noforoniny ary raha mijery ohatrany hoe tena mampitsiriritra ny toerana nametrahan'Andriamanitra ny Adama sy Eva satria efa vonona daola ny zavatra rehetra azahoany fiadanana dia noforonina izy natolotra teo am-pelatana ny zavatra rehetra, zavatra tonga lafatra, zavatra lavorary ary tena zavatra ampy hiadanany, tsy hatonga azy hitady zavatra hafa fa tonga azy hianoka ao anatin'ny fiadanana izay nirian'Andriamanitra hiaina ny zanak'olombelona. Rehefa miforonina i Adama sy Eva dina ny zavatra mitranga natolotr'Andriamanitra teo am-pelatanany daoly ny zavatra rehetra ary nametraka lalàna izy izay nivakintsika eo amin'ny Genesis 2 andiny 9:12 sy 17:12 hatramin'ny 15:12 ary Jehovah Andriamanitra ozy nitondra andrany lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Io no nampahatsiarovitsika hoe hitantsika tany amin'ny Ezekela 4:20 hoe Satana ankeny napetraka tao Edena toerana mamirapiratra lavorary itoeran'ny arena rehetra ny famirapiratana rehetra teo am-pelatanany fa tsy ampy an'ny Satana izany ka lasa nitady fahefana izy satria navinavina ny fony ozy ny lazainy tany amin'ny Ezekela 4:20 lasa namitaka ny namana izy izany hoe nitarika ireo anjely ioky tamin'Andriamanitra mba hametraka any Losifera ho tena izy indray no tompony ary aitraitra zany izay no natonga azy voaloka tany an-danitra ny solona taminy ny fahefana rehetra dia nazera tetỳ an-tany izy ary rehefa nazera tetỳ an-tany izy dia efa tsy zakan'ny Satana koa ange nahita ny Adama sy Eva namponen'Andriamanitra tao amin'ny sahedena tamin'izany vanim-potoana izany dia mazava ho azy fa tsy miova zavatra nataon'Andriamanitra
satria tao adena san'Andriamanitra ozy ny filazany iren'ny Ezekela misy ny vato jaspi, ny emeralda, ny volamena, ny volafotsy, reo karazana vato sosarobidy rehetra. Tsy zakan'ny Satana zany. Ahoana moa zay izy no nifehan'izany tamin'ny fanjakan'ny lanitra no omena ny reto zanak'olombelona reto, kanefa izy tsy netraketraka hoe andao vonoina reto zanak'olombelona reto, fa nanao tetika hafa mihitsy izy amin'ny teny mamitaka. Fa ny zavatra nisy nefa de ty ao amin'izany saha zany de nisy fepetra napetrak'Andriamanitra zay azo antoka na de tsy voasoratra mazava azy tamin'ny namoronana ny anjely tamin'izany vanim-potoana zany hoe nisy lalàna nifeve, fa tsy maintsy nisy lalàna tao amin'ny edena san'Andriamanitra raisina tahaka ny fanjakan'Andriamanitra, tsy fanjakan'ny baroa, fa zay lalàna nomena ny Adamasiva de zay koa ny lalàna miainana tamin'izany vanim-potoana zany, fa tsy lety tamin'ny Satana zany nidikainy ry Andriamanitra akory. Tsy hoe mila voatsiary izy na ho adalo io Andriamanitra io, ka lalàna tsy nampahafantarina ny olona no entina anasaziana ny olona, fa tsy maintsy nampara de melo ty tsy azo atao raha vao mandika ny anao de mianjera. De io lalàna io ihany no miverina azo antoka tanteraka mihitsy. Fa ny lalàna nifehiny sahedena de io napetraka Andriamanitra tamin'ny Adamasiva ihany zay tsy vitan'ny Satana. Nankato azy ny 1:25 hoe ary Jehovah Andriamanitra nandidy andrano lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny saosy de azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de azo hinanana, fa amin'ny andro zay hinananao azy de faty tokoa ianao. Am'sahedena eo no famitinana lalàna ifehezan'Andriamanitra, ny voary zay nametrahana, ny tontolo zay nametrahana any Adamasiva. Mbola fisaratsiana amin'izany ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany, zavatra tonga lafatra lavorary ampiadanan'ny olombelona zay ny foroniny natolony teo am-pelantanan'ny Adamasiva. Tsika tsy afaka ilaza hoe tena natsapa fiadanana sy fahasambarana i Adamasiva tamin'ny voalohany, satria zava-baovao teo amin'ny masony daholo zay zavatra nasehon'Andriamanitra azy. Gaga izy nijery ny zavatra rehetra manodidina azy, ary tsy azo lazaina hoe ny foroniny de tonga de nahay ny zavatra rehetra, fa le lalàna napetrak'Andriamanitra de fitsipim-pitondratena zay isy vokany raha ankatoavina. Zany hoe nanomboka napetraka tao amin'ny sahedena i Adamasiva de eo amin'izay izy no andeha anaiky ny fitsipim-pitondratena napetrak'Andriamanitra e hinana azo hanina ny voankazo rehetra eo amin'sa, fa mivoan'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy no azo hanina. Fa raha mihinana an'izany izy de ho faty tokoa. Tsy mbola fantatra i Adamasiva tamin'izany vanim-potoana zany manahoana zany fiadanana zany, manahoana zany fahavelomana zany, tsy mbola fantany keo. Zany hoe tena inona ny fiatrakan'izany fahafatesana zany, fa ny zavatra nandrasan'Andriamanitra azy fotsiny hoe raha nahatsapa fa ny foron'Andriamanitra ka nahatsapa amin'ny mahalehibehan'Andriamanitra de ny zavatra tokony tao anatiny i Adamasiva de zao ny fankatoavana tsy misy fepetra, fa tsy andeha hitady hoe ahoana moa zany tsilo ny fahafatesana zany, tsy fantany zany. Fa io ny lalàna napetraka ary ny tanjona ankendren'Andriamanitra de ny andraisany ny zanak'olombelona voalohany safidy ny anaraka tsy misy fepetra ny lalàna napetrak'Andriamanitra, kanefa tsy nitereny Adamasiva, nambara fotsiny zay mety ho vokatry ny fandraisany fanapahan-kevitra. Misy zavatra indraindray tsy azon'ny olona ao anatiny eo asan'ny famoronana io, ka rehefa mijeritsika ny namoronan'Andriamanitra ty zao tontolo zao ty sy ny afatra napetraka tamin'ny Adamasiva de mbola afatra mipetraka ho antsika am'izao androm-pahavelomantsika zao. Eo amin'ny tontolo zay noharian'Andriamanitra de efa simba ary zao tontolo zao mbola mipetraka foana zay hoe ny azo rehetra eo am'sa azonao hinanana, vao ny azo fahalalana tsara tsy ny ratsy no aza hinananao, fa amin'ny fotoana zay hinananao an'io de faty tokoa ianao.
matetika tsy azo ny olona eritreretiny hoe tantara lany andro zay fa rehefa tena jerevana zay didy anankaroa napetrak'andriamanitra tany am-piantohany zay de ny baiboly ray manontolo no mamaritra inona ny zava-miafina ao ambadika zay didy zay. Fa ny zavatra mitranga fotsiny de zao misy fiainana misy fahafatesana kanefa tsy terena fanambara fotsiny zay mety ho vokany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra de mipetraka eo mikion-dalana fotsiny zanak'olombelona tahaka ny Adama sy Eva tamin'izany vanim-potoana zany. Ary io no mampiseho fa Andriamanitra tena Andriamanitra manaja ny safidy zay ny mahandriamanitra fitiavana an'Andriamanitra manaja ny safidy ny zanak'olombelona ambarany fotsiny ny fomba azahoan'ny olona fahavelomana nambarany fotsiny ny fomba mety atonga fahafatesana amin'ny olona de anjaran'ny olona zay safidy ho aiza izy kanefa tsy adinontsika hoe miditra ntsehatra eo am'izay satana eto am'ty zao tontolo zao ty satria efa nazery izy teto am'ty zao tontolo zao ty misy antony tanjona kendren'Andriamanitra mba ho fanamporofona amin'ny satana hoe tena ny zanak'olombelona zay no ariko de vonony andeha araka ny sitrapoko na de eo raha ny zavatra mitrangangana na de araka ny sitrapony tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra nge Adama sy Eva fa misy zavatra hafa tian'Andriamanitra porofona eo anatrehan'izay fa le toetra nanjo ny zanak'olombelona voafitaka no isotomantsika lesona hoe mbola zay le fitaka nahazo any Adama sy Eva zay ihany nanjo ny zanak'olombelona tamin'izany vanim-potoana zany fa melohany zay hidirantsika amin'izay de io le lalàna fototra misy zavatra azo atao eto am'ty zao tontolo zao ty misy zavatra tsy azo atao ny zavatra azo atao miafina na de tsotra ary ny fomba filaza azy ny azo rahitra am'zazo no hinanana avokoa fa ny voan'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no aza hinananao fa amin'ny andro zay hinananao an'io de faty tokoa ianao aizany misy an'izy io ao am'le sahan'Andriamanitra fa saingy navadika ty zao tontolo zao ty ho zao tontolo zao ratsy de rehefa jerevanao hoe taizany nampanirinana izy io de raha mijeritsika ny Genesis toko faharoa ny andininy fahavalo sy fasivy ary Jehovah'Andriamanitra ozy nanao sato ao Edena tany Atsinanana ka napetra ny tao raha lehilahy zay noforoniny ary nampanirin'ny Jehovah'Andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra zay mahateza sady tsara ho fihinana ary ny azo naina teo vonisa sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Nakamaroan'ny kristianina de mieritreritra hoe azo tokana fotsiny no naniry teo voan'ny sa Edena azo anankaroa ny tao le azo naina anankiray ary ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy anankiray. Ny zavatra mitranga nefa eritreretan'ny olona fa ratsy le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tena tsara tsy ny Andriamanitra tsy namorona zavatra ratsy zany fa Andriamanitra de tonga lafatra daholo zay nataony rehetra. Raha mijeritsika ny andininy faha 1:30 amin'ny Genesis toko voalohany ary hitan'Andriamanitra ozy zay rehetra nataony arindro tsara indrindra izany tsara daholo ka raha napetraka tao voan'ny sa Edena nampaniriana tao ny azo anankaroa tena tsara indrindra ny azo naina tena tsara indrindra ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa Andriamanitra tsy niteny hoe rehefa tsara de ho any daholo fa misy fepetra apetrak'Andriamanitra mandray ohatra fotsiny zao hoe Andriamanitra nahary ny tendrombohitra de azo lazaina fa ny zavatra nataon'Andriamanitra tsara indrindra na nahary ny vatolampy tsara indrindra kanefa na tsara raha ny vatolampy tsy azo hoanina azainy ny zavatra tsy azon'ny olona tsy zay rehetra zavatra tsara akory de hoanina fa misy fomba atao amin'izy ireny tsara ny vatosoa fa tsy azonao hoanina ary zay ny zavatra napetrak'Andriamanitra tsara avokoa na ny azo naina na ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsara no afantarantsika an'izay ary miorona
ao ambadik'izay lalàna ny didy sy ny fitsipika napetraka andriamanitra tete am'izao tontolo izao ty fa saingy araka ny nambarantsika hoe tsy noforonony ny adama sy eva tonga de natsapa fiadanana fa nomena le lalàna ary le lalàna fitsipim-pitorana tena tokony iainana arakaraka ny fandehanany amin'io no ananany fiadanana sy fandriam-pahalemana na ahatonga fahoriana sy fahafatesana tsy mbola tena natsapa ny fiadanana izy tsy mbola natsapa n'izany fahoriana zany izy fa taka ny zaza vo nateraka manomboka miaina karakaraka ny fanapahan-kevitra raisiny no ananany fiadanana ary zay nametrahan'andriamanitra ny Genesis 2:2 ny 5:5 ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny rahalehilahy namponina azy tao amin'ny Saidena hiasa sy hitandrina azy namponeniny tao. Matetika moa ny eritreretin'ny olona hoe hiasa sy hitandrina de mandray angady de tsy diso zay fa zavatra efa tena tonga lafatra napetraka Andriamanitra teo anatrehany Adama sy Eva de nidikan'ilay teny hoe hiasa sy hitandrina azy mba hikajy tsy ho simba ny fahalavorariany ny zavatra natolotra Andriamanitra mba nana ny fiadanana mba nana ny fahasambarana de kajio tsy ho simba zay fa fiadanana sy fahasambarana reo natolotra ho anareo reo ka raha ohatra azonareo ny afatra entin'le azonaina sy le azo rehetra eo am'sa azonao hinanana de hiadana ianao fa raha ohatra tsy zay no ataonao de ho faty ianao zay keny afatra zany hoe hanomboka iaina Adama sy Eva de nolona ny fiainana sy ny fahafatesana raha diny fa saingy rehefa tateoriana tafalatsaka tao anatin'ny fitaka nge Adama sy Eva de voatery nazavain'Andriamanitra tsikelikely am'izay hoe tena inona ny tandindon'le azonaina inona ny tandindon'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay tsy voava eo anivon'ny fiangonana zay dikana fotsiny ohatra ny tantara fetantara le asan'ny famoronana de inona nefa ny zavatra nisy teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay reo le andraikitra napetraka teo anatrehan'ny Adama sy Eva inona nefa ny zavatra nisy tsy adinontsika ny foto-kevi-dehibe ny faratsiana eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy tonga ho azy fa efa nisy hatramin'izay nisy hatrany an-danitra nazera-tete tany Satana de inona ny tanjona kendresy Satana ny apotika ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ny fitaka zay ataony ka ny zanak'olombelona tonga de te amin'ity zao tontolo zao ty de lasa miaino ny toromarika nentin'ny Satana inona nefa ny fahotana inona ny nahatonga azy voaroka ny fitaka zay nataony sy ny fiampankana lainga mahatonga famonoana tsy nay nianina tamin'ny toerana misy azy fa teo tahaka ny avy indrindra ary rehefa ny olona ny tsy mahay mipetraka amin'ny toerana nametrahana azy fa mitady toeran'olona mandrakariva de ny zavatra ataony de zao manaratsy an'iny olona iny izy na mefara ny famonoana fiampankana famonoana n'iny olona iny mangalana ny toerany nangalana ny fananany toe-tsainy devoly ary nisy hatrany ampendohany zany rehefa namponainy natao ny Adama sy Eva de navelan'Andriamanitra ny te tam'izao zavatra tsikaritra nefa tamin'ny vanim-potoana zay namoronan'Andriamanitra ny Adama sy Eva ny kajy zay asambatra le zanak'olombelona izy satria Adama ny foronina voalohany ary teo anatrehan'izay tsy midika akory hoe ratsy le lehilahy zay ny foronan'Andriamanitra fa tena tsara indrindra fa Jehovah nefa nahita ny 9:20 ary Jehovah Andriamanitra nany hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy anaovako vady zaza ho anazy izy tena tsara Adama fa raha izy rery tsy tsara ary zay fatsapan'Andriamanitra hoe raha izy rery tsy tsara de mikajy zay adanany Adama sy Eva izy de nandray fanapahan-kevitra tsy nanontany hevitry Adama ianao ve mila namana sa tsy mila namana fa Jehovah mahafantatra fa mila namana izy de nanaovany vady sahaza ho anazy ary teo nanomboka ny sokatra masony Adama tena tsabany fa tena niova ny fiainany satria olombelona tahaka azy na de samy hafa kely ary ny lasy ny vavy ohatra nisy hery ny fanitona de nanomboka
natsapa fifaliana ary io indrindra ao anatin'ny fiarahan'izy mivady reo ao no anandramany le tena fiainana hitondra fiadanana ho azy. Dinona ny zavatra mitranga eo iadamasivy ary lalàna ishe ao anatin'izany sanamboarin'Andriamanitra zany. Teny 9:12 hoe azonao hoanina ny azo rehetra eo amin'izay fa mivony le azo fa lalàna ny tsara izay ny ratsy no azy hanina fa amin'ny andro izay nananao azy dia faty tokoa ianao hiaraka izy roa efa nanomboka natsapa fifaliana avy amin'Andriamanitra zany. Eo izy no ndray safidy hoe hitoy ve le fahasambarana sa hidikizo amin'izay. Dia eo no hijerevantsika mandeha tsy moramoritsika ny fitaka ange ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao fa tsy sapan'ny olona ny zavatra miandry azy fa io zavatra nisy tany misaheden'io ihany io zavatra iaina ankehitriny io. Ary raha ny tena marina ary mihoatra lavitra no ny fahotana vita ny Adamaseva tamin'izany vanim-potoana zany, ny fahotana taony zanak'olombelona amin'izao andro faran'izao. Ary eo ny tena tokony ho tandremanareo olona aza manjeny ny andro lava, aza mieritreritra hoe tena zao ny toerana misy ahoana moa ny fomba mahatongavanao teo amin'ny toerana misy ianao. Sao de fitsiriritana, sao de mitoman'ny randrana manendriky ny hafa, sao de tsy mahay mianina tamin'ny toerana misy ianao. Ka rehefa tena tsy mahay mianina amin'ny toerana misy ianao dia zavatra takan'ny Satana ihany zany. Tena ho tahaka ny avy indrindra ary mitanjona kendreny dia famonoana izay ho hitantsika porofo satria nisy ny andro Pasika. Ary io hita taratra na dia te amin'ny bokin'ny Genesisy ary mba hitondra fanafahana izay tsy nampoziny Satana teo anatrehan'izay rehetrarehetra izay. Ny famindrompon'Andriamanitra sy ny fialanenina fa Andriamanitra tena fitiavana izy ka na dia niodina ary ny zanak'olombelona rehetra dia mitady ny fomba hanavotana azy, hanafahana azy izay tsy vitan'ny Satana zany. Ka na dia nialanenina ary Andriamanitra tamin'ny Satana tsy nekeny famindrampon'Andriamanitra fa niziriziry tamin'le fitediavana tombotso, niziriziry tamin'le tsy fahaiza mipetraka tamin'ny toerana misy azy. Fibebahana fotsiny ange takian'Andriamanitra, fiverenana milonina takian'Andriamanitra dia miverina aminy fiadanana sy ny fahasambarana. Fa saingy tsy ao anatin'ny Satana zany rehetrarehetra zany. Ary izay toetran'izay afindrany amin'ny zanak'olombelona rehefa tafalatsaka ao anatin'izay fitak'izay ny ankamaroany ny zanak'olombelona tena tsy mety miverina intsony. Dia hitantsika moa ny fahotana mahafaty sy ny loza amina tambo miandry ny olona izay tsy mahay mipetraka amin'ny toerana misy azy. Mampalahelo izy ary tsika tsy tokony hankahala ny olona tahaka an'izany mba tsy ho diso fahavalo isika. Inona no tokony atao? Tsika tsy miady aminao famandra fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra sy ampanjaka an'izao famaizinana izao. Manokatra ny saina mampanahy ny olona fotsiny hoe tandremy hoe mihotihoty ange Satana, tezitra ange Satana, ianao ny lasibana satria nao ale azera hatrany am-paravody lavaka hozy any amin'ny Ezekela 7:20. Mety tsara toerana ianao tafakatra amin'ny ambony indrindra fa mianjerany amin'ny farany indrindra rehefa eo mampalahelo ny fiafarany. Voninahitro n'Andriamanitra rery any hivavakintsika. Misaotra anao Jehovah'Andriamanitra ray ny amin'ny teninao indray izay azonay indraisina. Ataoko sy mino fa zany rehetrarehetra zany dia hamperitreritra anay satria tsy atao amin'ity zao tontolo zao ty ihany ange no misy ny fiainana. Mandalo zao 20 taona na 20 taona misy ny fiainana mandrakizay izay fomaninao ary ndrao dia anenina mandrakizay izay. Dia ny fanahinao mandresy lahatra ny olonao tonga ny fibebahana. Misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.